Antrany eto Madagasikara tsy misy fanantenana intsony vao maiky amin'ny miamafy hoy Radiston Roger. Tetika sa autoroute mitaky ny fampiatony izany ireo firaisamonim-pirenena 9 zotsy azo enjehiny mila fantarina ireo tokony sitraka na tsy faritana ihany koa izay olona izay tokony sorona amin'izy io. Tokony tsy andalo fotsiny ny andron'ny valomarsa fa fotoana ahafahana maneho ny fitakiana isitrahana iry zo fototra zo izay tsapa fa vohitsakitsaka tanteraka eto amin'ny firenena hoy ny Flora Valomanana raha ny eo tamin'ireo solotenan'ny vehivavy pikatroka eo anivony antokotiko i Madagasikara androany. Tsapaka hoy ny filompanorona antimy ny fahoriana mahazo ny renim-pianakaviana manoloana ny zavamisy eto amin'ny firenena ka tokony ho sahitaka ny zony izy ireo. Andro anankiray natokana ho an'ny vehivavy io valomarsa io ary vehivavy eran-tany manana zo feno nareo ilaza ary ampiseho amin'izao tontolo zao ampiseho amin'ireo le maso ivo eto reo ampiseho amin'ny mpitondro ampiseho ny olona rehetra ampiseho ny fianakaviana hoe andro anankiray natokana ho anay ty valomarsa ty zo anay no milaza ny zavatra tsy mety sy tsy manjary amin'ny fiainanay zo anay no mitaraina mba hananana indreo le zo feno zo fototra toy ny rano toy ny jiro ary indrindrindrindra ny alafa miviti-piainana tena zoanay nitaky hoe zao ve ny fiainanay zao ve manjoanreto zanakareto manao zitsoahana andeha any ivelany zay zany ny afatra ataoko aminareo de anjaranareo maneho azy amin'ny fomba zay fantatranareo fa mamety azy. Tsy mitazam-potsiny fa manara-maso ny zavamisy eto amin'ny firenentsika ireo firenena vahiny sy ireo mpiara-miombonatoka amin'ny Madagasikara hoy hatrany ny Flora Valomanana. Mila manana fahasahina mijoro mitoroka ny tsirariny eto amin'ny firenena isika hoy izy satria miainga amintsika tsirairay ny ahafahana miadiny zo tokony hositrahany isam-batan'olona sy ny isan-tokantrano. Fa tsisy firenena ohatra antsika intsony tsy miady fa tena miady be tsika eto miady amin'ny fiainana miady amin'ny fahoriana miady amin'ny tsy fahamarinana indrindra miady amin'ny tsy maty manoto ary manao ny kely tsy mbo mamindro reo ray aman-dreny reo vady aman-janak'nareo gadraina tsisy dika fotsiny zoanareo mitaka an'izany tsy mandeha manjary aza matahotra mihitsy nareo miteny fa alao izy raha ohatra misy manakatsakana anareo hitantsika eo fa manana zo feno nareo fa nany amin'ny tany sasany reny afaka miteny daholo raha izay ny ahiahanareo de anareo mpiara-miasa rehetra koa tokony malala tsara hoe inona no anohanana azy amin'ny zavatra ataony inona ny fihetsika tokony ataontsika ahafahana manao an'izany satria tena mijaly loatra mahazo ny vehivavy zay renim-pianakaviana nareo vehivavy mba manana andraikitra. Betsaka ny tsirariny sy ny herisetra miantra amin'ny vehivavy hoy hatrany ny Flora Valomanana marika. Raha ny antotanisa voaray dia vehivavy iray amin'ny 3 eto Madagasikara no iarana herisetra eo amin'ny fiainany. Vehivavy iray isaky ny 12 minitra no mamoiny ainy vokatry ny herisetra ataona olona miaraka aminy na ny avany. Ny tena mampalahelo dia tonga hatrany amin'ny famonoana izany toy ilay vehivavy lanoben'ny tanàna tany Mangataboangy Ambato Finandrano. Ohatra anankiray tena naontsa mihitsy nahitan'ilay vehivavy sazy fama mbo nanao ny ezaky izy anasoany firenena lasa be ny tanàna izy vonoana fotsiny zao de tsisy zany ve de tena anjaka an'izany zany ve ny fiainana misy eto amin'ity firenentsika ity zany ve ny fomba hitondrana ny atao hoe ny renim-pianakaviana de anjaranareo milaza hoe mitaky zay ohatran'izao mitaky zay ohatran'izao takinaina ohatran'izao fa raha ohatra mijery azy amin'ny akapobe zao raha mijery amin'ny akapobe zao fotsiny zao de mahita fa hoe reo olona ambany tanàna ireo zay difotry ny rano am'izao fotoana zao nandeha teny Akazomanga tsisy lehilahy firy mihitsy tao lehilahy mijanona any an-tranony any de misotrotro any izy fa vehivavy daholo nanatona teo nijery fa diran'ovana mitady sakafo hohanina nefa le fatana tsy azo apretina ny antony de hoe tsisy ametrahana an'le kitay tsisy androna an'le vary tsisy arotsaka zany manjoanareo eto de asehovy amin'io andro anankiray natokana ho anareo amin'ny valomarsa io fa hoe tena mbola tsisy ohatran'izao ny fiainan'ny olona eto ambonin'ny tany ary ny tena losa de le tsy fisinina rano tsy fisiny rano le afy samy hafa le rano maloto be le andanana sy le rano sotrona andraho sakafo sy le sasana
tena mahatsiaro mihitsy hoe tena niasina ny dinité ny vehivavy mihitsy tsisy fanajana azy de anjaranareo mijeranzay hoe ahoana nanehotsika hoe mba meo ihany zay reny nahitandreo ankizy maromaro reo a nanatona azy zay président mba hitedavy lalina rehefa makany an-dafy ndry efa nisy lasa ihany efa nisy lasa avy ako nefa tsy te aprisika anareo foana hoe satria sa manana ny toerana misy azy anareo nisy any nalefako aloha fa nisy lasa any mba tsy tenenina fa betsaka nalefa any ray aloha satria iny nitsoka amle toerana le firenena misy azy izy mafoy ny dadany sy neniny izy no ny zava-manjo azy eto isan'ireo mampahazo laka ny erisetra eto amintsika ny fahasahiranana mianatra amin'ny isam-pianakaviana amin'izao fotoana izao 7 ny vehivavy 5 ka hatramin'ny 7 taona no tena iaran'izany raha eto Madagasikara manokana 7 n'ireo tanora koa ohatra no voatery manambady mialohan'ny 7 taonany tsy ireo ihany fa loza miantra amin'ny vehivavy malagasy ny fanotohinana ny zo ahazo fiainana milamina malona ireo rehetra ireo dia isy arak'izany ny etsika ho ataon'ny vehivavy timy mandritra ny andro ny 8 marsa ho avy izao fepetra takina amin'ny fitantanana firenena ny fifehezana ny atao hoe hay politika fa tsy hoe politika fe politika fotsiny ihany fotoana tena ilaina hay politika zao vanim-potoana lalovan'ny firenentsika izao indrindra eo anatrehan'ny fiovan'ny rivotra politika maneran-tany hoy ny mpampianatra siansa politika Rajaona David tsy azo lavina hoy izy fa isan'ny lesoka amina fitantanana firenena ka miteraka tsy fahalavorariana maro lafiny tsy fifehezana ny hay politika takiny izany hay politika izay na ho an'ny alafim-piarahamonina misy eto Madagasikara na ny géoéconomie jery lavitra no ilaina fa tsy androany ihany hoy ny fanazavana amin'ny fitantanana firenena fiarahamonina amin'ny ankapobeny ary indrindrandrindra ny fampandrosoana dia ilana ny ataontsika hoe hay politika za tsy miteny hoe politika fa hay politika na science politika zany hitanareo koa fa tsy ny firenena ihany fa mihoatra lavitra noho izay indrindra zany fa ny tontolo eran-tany amin'izao fotoana izao hitanareo tsara fa be dia be ny fandondona be dia be ny fifanarahana be dia be ny fisitahana maro samihafa ao anatin'ny fitantanana firenena tsy firenena fa zao tontolo izao mihitsy ary fitantanana ihany koa ataontsika hoe fiarahamonina le fiarahamonina misy antsika izao zany dia mila hay mila science ary ao anatin'izany indrindra ny resaka histoire na tantara ahafahantsika hoe zao no misy tany aloha zao no misy amin'izao fotoana ary mety inona re misy raha ampitso tsy resaka tantara ihany fa resaka économie satria zavatra iainantsika izao zany tena resaka géoéconomie géopolitika fotsiny fa géoéconomie ny iainantsika amin'izao koa mihoatra lavitra moa zany resaka tontolo iainana dia hitanareo fa maro lafy zany ny fitantanana firenena sy ny fitantanana ny firaisam-pirenena dia eo zany tsika ny hoe le tanora hoy ianao teo mila mahafantatra aloha hoe ahoana tsara ny zava-misy dia mila hay la izy science zany zany hoe fifehezana an'ireo taranja maro samihafa ireo satria tsy hoe singa ray fotsiny tsy resaka finance fotsiny milaina aina na économie fotsiny na histoire fotsiny na sociologie fotsiny fa mihoatra lavitra noho izay hatrany amin'ny psychologie ihany koa raha mba ahafahantsika mahafantatra hoe ahoana zany psychologie raha nireo mpitantanareo betsaka amin'ireo tanora malagasy no linona amin'ny taranja hay politika izay manodidina ny 900 isa raha ny fanazavany ezaka isan'ny tokony olo ara-pahamehan'ny sekoly izay mamola vola tanora ifehy ny hay politika ahafana manova ny fomba fitantanana firenena atsoaty satria ireo no avin'ny firenena na dia tsy manomana tanora anao politika aza ny sekoly tena ilain'ny firenentsika ny hay politika ho iatrany ity mpanabe ity zany hoe le ataontsika hoe fahalalana azo avy amin'ny fikarohana momba ny fitantanana sy ny fikarakarana sy fikolokoloana sy fanatsarana sy fampandrosoana ny fiarahamonina dia fampianarana le izy fanabeazana le izy dia mihitatsika eo hoe ireo mpianatra ireo ve hanana an'izay rehefa andray andraikitra
fa mino zay fa anana izy a satria mba ezaka iombonana l izy a ezaka ny ola maromaro inde ao ny ataontsika hoe ny orinasa eo ny sehatra tsy miakina amin'ny ankapobeny ny mpiara-mony-pirenena ny ray aman-dreny zahay mpanabe sy mpampianatra sy mpikapoka ary mazava ho azy a fa ny mpianatra zay tonga mianatra zany tia ny mpianatra izy io fa tsy mimpianatra rehetra koa aloha fa misy tianao ingénieur misy tianao fa zay mpianatra ti an'io a ka manantona anay a dia ezanay a mba trotroina tsara kolokoloina tsara atosika taritina manana ny ataontsika hoe haitarika amin'io tontolo ny hay politika rehefa avy eo izy manao politika na tsy manao politika. Ny vehivavy no betsaka mikirakira sy linina amin'ny hataranja hay politika raha ny fanadiadiana. Any amin'ireo firenena amin'ny teny anglisy kosa no mahasarika ny ankamaroan'izy ireo anohizana ny fianarany raha ny fanadiadiana atrany. Niteraka fanehoan-kevitra maro ny resaka zotsy azo enjehina tato ato. Nangataka ny sitraka izany zo izany ohatra ireo bentanàna. No lavy ny filohan'ny antenimerandolona avy hatrany moa izany. Ny antoko maheva dia anteny fa tokony hofoanana izany zotsy azo enjehina izany satria ambany lalàna avokoa ny rehetra. Isan'ny sakana iadina amin'ny kolikoly ny fisiany tsy maty manota, hoy kosa ny komity ho an'ny fahitsiana na ny CSI. Nanamafy ny Alliance Voargasy fa isan'ny olana eto amintsika ny resaka lalàna sy ny fampiarana azy. Ho an'ny solombavam-bahoaka Rahalambo Zafin'olona fetra indray dia tokony fakafakaina amantarana ny antony nametrahana ho lalàna ny zotsy azo enjehina isika. Tsy eto Madagasikara ihany no miantra izany zo izany fa hatrany ivelany. Mila dinihina ihany koa ny fampiarana ny zotsy azo enjehina eto amintsika. Ao anatin'izany mila fantarina ireo sokajin'olona tokony isitraka izany na tsy, hoy ny solombavam-bahoaka Rahalambo Zafin'olona izay nanamarika fa misy tokoa ankolafin'olona tena misitraka io zotsy azo enjehina io eto amintsika ary misy ankolafin'olona tsy misitraka izany na dia omeny lalàna izany aza. Ohatra kaiky noraisiny moa ny samby dokotra natao azy te tsy mahamasina kanefa tao anatina fivoriana ara-potoana ny vanim-potoana ny trangana izany ka voaralana lalàna tanteraka ny fanaovana herisetra toy ireny. Satria vahoaka maro mety amanarivony amanaliny amanatapitrisany no solony tena ka noho izay fanehoan-keviny izay mety sanatria ahitany olana dia izay zany no anton'izay za tsy afaka ivalapatra hiditra amin'ny atsipiriany fa nisy antony ilay izy. Ny olana taty aoriana taty afara dia tsy misy ilay fisaraha-pahefana, tsy misy ilay fijerena tavan'olona, misy ny fanavahana ka raha ohatry ny tenanay izao raha ohatra ka manana ilay atao an'izay le hoe zotsy azo enjehana indrindra ao anatina fivoriana ara-potoana nefa dia nisamborina tamin'ireny fotoana niarahana hita tamin'ny volana novambra 3 reny satria nandray anjara tamina hetsika atao hoe misolo tena vahoaka ny tena amin'ireny fotoana ireny ary tsy mpitarika ihany koa na tompony hevitra ka zay le tiako tenenina hoe tsy misy ilay fisaraha-pahefana fa raha tena misy ilay fisaraha-pahefana azo esoriny io hoe ny rehetra zay nanao tsinety na endrika eloko inona na fandikan-dalàna inona dia azo tsaraina sy azo hoe tena trehan'ny fitsarana na manomboka any amin'ny filohan'ny repoblika ny mandalin'ny prime ministre ny ministre tompona ndraiky mpanjakana isa-tsokajiny fa raha ny olona ingety tokony ho enjehana amin'izao fotoana hitenenantsika izao hoe dia tsy ho atolony tamin'ny mora sy fonja vaovao naoriny ireny satria araka ny teniko averiko indray mandeha tsy misy ilay fisaraha-pahefana, misy ny fanavahana fa misy ireo olona tokony ho enjehan'ny lalàna sy tokony efa ho samborina no tsy samborina fa manana immunité ho azy nefa tsy tokony hisitraka an'izay akoa satria akaiky an'ilay fitondrana zay le olana ane fa ny ato zany izay fa manohatra ny fitondrana ihany zay ihany no tena iaran'ny fanenjehana iaran'ny atao hoe atso-jay sy ny antso any amin'ny tany filaminana sy antso ny nivon'ny fitsarana ka izay no zavatra tsy mety eto araka ny teniko fisaraha-pahefana fa rehefa tena misy ny fisaraha-pahefana misy manana manao ny andraiky ny mpanao fanadiadiana manao ny andraiky ny malalaka ny fitsarana manao andraiky manokana zany nivon'ny fitsarana za mino fa na tsisy immunité zany ara esory ihany zany tsisy fijerena tavan'olona esory ihany dia ho hitantsika eo fa sao dia ireo miteny ireo no anisan'ny voalohany koa iarany zany zavatra ny rasa ianareo da andao hojerena ary dia aleo aneo heviny malalaka ny mpitsara sy ny mpaneo mpitandro filaminana dia eo tsika mahita izy. Ankoatra ny famaritana ireo sokajin'olona tokony sitraka na tsy io zotsy azo enjehina io dia tokony ho fantarina ihany koa hoy ity olom-boafidy ny olona esorina amin'ny voalohany ny zotsy azo enjehina eto amin'ny firenena. Raha tsy ahivina misy 12 ireo antota taratasy makasika olona ambony tokony hiakatra fitsarana eto amintsika
kanefa dia mijanona eny anivony anteny miram-pirenena ireo antota-taratasy ireo efa ho 5 taona katroka izao. Misy antony mahatonga ireo antota-taratasy ny olona ambony ireo tsy ho alefa eny anivon'ny fitsarana dia ny fanatrarany solombavambahoaka maro anisany fetrisa ilaina rehefa andefa izany eny anivon'ny fitsarana ambony na ny haute cour de justice. Mila mamakafaka ny malagasy fa tsy izay milaza sy mitendretra dia homendrika avokoa fa ny zavatra atao no hitsarana ny tsirairay ho hatrany ity solombavambahoaka ity. Anamafisana ny fandriam-pahalemana, ampitsarana ny ady sy ampienana ny fampijaliana samy olombelona dia natokany firenena mikambana ho andro iraisam-pirenena ho fanentanana ho amin'ny fanafoanana sy tsy fanaparitahana ny fampiasana fitaovam-piadiana ny 5 Martsa. Mifanohitra amin'izany anefa ny zava-misy hoy General Ramakavelo Désiré ary tsy eto Madagasikara ihany fa maneran-tany. Rehefa misy ny ady tsy maintsy misy mitondra fitaovam-piadiana na ny olona na ny tafika ary rehefa miresaka hoe désarmement dia ireo fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny bomba sy ny fitaovam-piadiana nukleary no voakasika izany. Misy fepetra napetraka maneran-tany mikasika io fitaovam-piadiana io fa tsy arahina ho hatrany ity manamboninahitra amin'ny sotro ronono ity. Voamaika aza mampitombo ny fampiasana fitaovam-piadiana mahery vaika ireo firenendehibe. Raha ny eto amintsika manokana, maro ireo trangana tsy fandriam-pahalemana, mirongo fiadiana hatramin'ireo dahalo sy jiolahy. Misy mpamatsy fitaovam-piadiana eto amintsika, efatra amin'izay ho hatrany ny fanazavana. Mahavoasazy izany ary ny tribonaly miaramila ihany no mitsara sy mandray an-tanana ny raharaha mikasika izany. Mba manahoana zany ety amin'ny adalam-pandrosoana zavatra mampieritreritra le izy ary raha ohatra moa tsy teny efa tsy neto amintsika ohatra fotsiny hoe misy ny tsy fandriam-pahalemana ko aveza moa le fitaovam-piadiana fa voalohany indrindra le azony dahalo azo ny fitaovam-piadiana ny miaramila sy ny gendarme ohatra dia ampiasany za reo. Misy koa tamin'ny fotoan'androny tena misy mampanofa basy mihitsy tena misy zany amin'izao fotoan'izao tsy haiko fa fonjaminitra nisy zany zay tena hoe tsy tahotsena zao dia misy mampanofa basy marina fa voasazy reny miaramila hoe mampanofa basy reny fa na zany misy zany zavatra zany dia iny moa dia sazy ao miaramila iny dia mety hoe mandeha any amin'ny tribunal militaire misy ny hoe tribunal militaire isa-taona zay tena mpitsara civil fa natokana ho an'ny miaramila enjana dienjana ny sazy fa dia iny moa fiaranay raha ny samy miaramila iny fa enjana dienjana ny sazy. Ankoatra izay, ny taona 2024 dia nisy ny fanapahan-kevitry ny fanjakana hividy fitaovam-piadiana ho hatrany ny fanazavana. Mampanontany teny izany ho ihany ity manamboninahitra ity satria tany tsy misy ady eto Madagasikara, tsy nisy fahavalona nafika ka tsy misy tokony antony ilana fitaovam-piadiana. Tsy natao arantiranty fotsiny ireny fa matoa ireny novidiana dia ampiasaina ho hatrany General Ramakavelo Désiré. Tsika moa dia malasa ny eritretra ohatra fotsiny zao eto amintsika dia hoe mividy fitaovam-piadiana dia efa niteneniko indray mandeha mividy fitaovam-piadiana zany ho ampiasana amin'iny hisy vahavalo mananika ve eto sa efa misy vahavalo atao anatin'ny firenena mampamitram-panontaniana tsy natao hoe aratiraty fotsiny ho aseho fotsiny reny fa matoa vidiana dia ho ampiasana ary ho ampiasana izy no iantefany le fampiasana azy mampieritreritra dolo zany rehetrarehetra anjarantsika malagasy ny mieritreritra ary za dia tsy sasatra mihitsy rehefa misy atao hoe faneho-kevitra ohatran'izao dia hoe tsy isy afa-tsy ny fampiresahana ihany tompoko tsy ao anatin'ny ataontsika hoe fifanoherana mahery vaika no hiteraka tombotsoatra nyity firenena ity. Fanafanana ny fampiasana ireo fitaovam-piadiana mahery vaika no tena dikany atao hoe désarmement ho hatrany ity manamboninahitra amin'ny sotro ronono ity. Raha iverenana ny tantara nandritry ny ady mangatsiaka no niazakazaka be ny fampitomboana ireo fitaovam-piadiana mahery vaika ireo indrindra teo amin'ny ady mangatsiaka ny États-Unis sy ny Union Soviétique. Taty aoriana dia nisy ny fifanarahana indroany an-taona ampianana ireo fitaovam-piadiana mahery vaika ireo ka nisy ny fanapotehana izany raha ny fanazavana. Raha ny vaovao farany anefa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mikasa hanotana 700 miliara euro ny vondrona Europeanina ho fampitaovana amin'ny fitaovam-piadiana ao aminy. Raha 700 miliara dolara mahery no atokan'ny États-Unis ho amin'izany. Mbola lavitra araka izany ny ezaka.
Atreto, mezaka manantena amin'ny fanafoanana sy tsy fiparitahan'ny fitaovam-piadiana ny firenena mikambana ka isaky ny 5 martsa toy izao no anamariana ny andro maneran-tany ho amin'izany. Miatso ny fitondram-panjakana ampiato tsy misy fepetra mandritra ny fotoana tsy voafaritra ny tetikasa fanamboarana autoroute mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina ireo fiarahamonim-pirenena manodidina ny 700 raha ny fanambarana miaraka nataon'izy ireo an-taratasy androany 5 martsa 2024. Mitaky ny risoana amin'ny fankakevitra sy jerena manokana ny fijaliana miatra amin'ireo mponina voakasika ity tetikasa ity izy ireo. Analina ireo fianakaviana voakasika amin'ny ampandalana 20 kilometatra fitaina amin'izao fotoan'izao raha ny fanamafisana. Izy ireo izay saika miaina amin'ny fambolena avokoa kanefa potika vokatry ny tetikasa. Miaina anaty fasahirana tanteraka ary matsiaro vohitsakitsaka tanteraka ny zony noho ny fivelomana potika ary ahina iteraka tsy fampitsakavogoavana. Angatahan'ireo fiarahamonim-pirenena ihany koa ny amoahana amin'ny fomba mazava sy mangarahara ny antota taratasy rehetra maneho ny lalàna na tracé ofisialy ny io lalana io sy ny fanapahana ankatoavana nandritra ny fankakevitra ny rana tamin'ireo mponina voakasika isaky ny komina izay misy fitomboka ara-dalàna. Mila petraka mazava ihany koa ny drafitra fanonerana sy famondrana toerana ireo fianakaviana voakasika mba hifanaraka amin'ny fenitra nasionaly sy iraisam-pirenena na manana titra ara-dalàna izy ireo na tsy mialoha mety ho fitohizan'ny asa hoy ny fanamafisana. Lehibe indrindra ihany koa ary takiany firaisamonim-pirenena ny fanajana ireo fifanarahana mikasika ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fanjarian-tsakafo amin'ny alalan'ny fametrahana vahaolana hitandrovana ny tany mamokatra sy ny fiveloman'ny mponina any ambanivohitra. Manaitra ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny banky arabo ho an'ny fampandrosoana ireo mpamatsy vola rehetra manoloana ny fahalehibiazan'ny fampitehana mahakasika ity tetikasa autoroute ity ireo fiarahamonim-pirenena 700 niarana no sininy fanambarana. Isan'ireo fepetra napetraky ny tahirim-bola iraisam-pirenena azon'ny Madagasikara misitraka ny fampindramam-bola facilité élargie de crédit na ny FEC sy ny facilité pour la résilience et la durabilité na ny FRD ary neken'ny fanjakana malagasy ny fanitsina ny vidin-tsolika araka izay vidiny tena izy. Hatramin'izay manko dia ny fanjakana no mametra ny vidin-tsolika ho fitazomana ny vidin-tsolika tsy hiova eto amintsika na ny ovaova aza ny teo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Amin'izao kosa nefa dia tsy maintsy manaraka ny fanitsiana ny vidin-tsolika ny eny amin'ny mpanjara araka ny fepetra napetraky ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Tsy zakany toe-bola mpanjakana intsony ny mizaka ny elanelan'ny vidin-tsolika hoy Alain Désiré Rasambany ka tsy maintsy miditra an-tsehatra ny mpamatsy vola. Raha ny zavatra misy amin'izao fotoana izao moa zany dia anisan'ny fepetra izay napetraky ny mpiara-monina antoka amintsika tsy izy moa zany fa ny Fonds monétaire international na ny FMI makasika ny ahafahantsika misitraka n'ilay FEC élargie na ny FRD moa zany famatsim-bola fomba famatsim-bola amin'ny endriny hafa zany io dia anisan'ny fepetra takiny FMI zany ny iroson'ny Madagasikara ialana moa zany tena marina amin'ilay fixation na prix satria zay foana nampiasaintsika nanomboka tamin'ny taona 2024 ny feran'ny fanjakana tsy mihetsika mihitsy ny vidina solika zany hoe na inona ny zavatra misy eo anatin'ny tsena iraisam-pirenena na miakatra na midina ny vidina solika ino zany fa ny pétrole eo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia mijanona amin'ilay sarany ihany ny vidina solika eny amin'ny mpanjara ka zany aveko foana fa misy vola be da be moatra ny 100 millions de dollars mihoatra ao ny teti-bola voafaritra ao anatin'izany FRD na ny facilité pour la résilience et de l'économie durable à Madagascar zay solon'ny FEC moa zany izy io dia anisany conditionnalité napetraky ny FMI mihitsy hoe tsy maintsy dia averiko foana noho ny tsika marefo dia mieritreritra ny ahazo an'ilay famatsim-bola dia tsy maintsy nroso amin'ilay fanapahan-kevitra. Tsy ho maro toerana ny vidin-tsolika iovaova be mandra-pahazona ny tena tokony vidiny. Ahina hiteraka fipoahana ara-tsosialy sy ara-toe-karena izany eto amintsika satria tsy zakany malagasy intsony ho ihany ny fanazavana. Ny fiantraikan'izay aloha zany dia mazava ho azy rehefa ny fanjakana monko tsy miditra an-tsehatra ao anatin'ilay izy dia tsy maintsy ny mpampiasa mivantana izy moa zany fa le vahoaka mampiasa solika ny vahoaka mpampiasa herinaratra amin'ny alalan'ny jirama satria io vidina herinaratra io koa zany atoato dia mety tosahirana ny jirama amin'ny fitantanana an'izany satria amin'izao fotoana izao moa mbola stable aloha zany ny vidina solika
amitseny raisam-pirenena fa rehefa amin'ny fotoana miakatra midangana lavo be ny vidina pétrole satria tsy fantatsika ny mety fiantraikany io ady lehibe misy en Ukraine sy Russie io no mety hampoaka ny vidina pétrole eo amitseny raisam-pirenena ka raha sanatriaka miakatra be de voatery tsy maintsy miakatra ambony be ny vidina solika ampanjara de zany zavatra zany anisana ampisy ny fipoahana ara-tsosialy satria tsy ho zakan'ny vahoaka no mety ho fiakarana ao le fidinina manko eo foana iny satria raha ny tokony ho izany raha ny tokony ho izy ao efa nidina lavitra be ny vidina solika fa noho ny isika ny tazona an'io le fomba fametrahana ny vidy-solika hoe le fixation na prix tamin'ny fotoan'androny na tonga ny solika tsy nietrika tamin'ny sarany am'izao fotoana zao ka zako hoe amin'ny fiakarany tampoka be ny vidy-solika amin'ny resatsena raisam-pirenena no anahirana satria tsy maintsy hiakatra ary hiteraka fipoahana ara-tsosialy satria fantatsika tsara fa rehefa tsy zakan'le vahoaka tsony satria ambany vidy fa efa mividiny vahoaka de mazava ho azy fiantraikana zany dia fipoahana ara-tsosialy zay ho sahirana ny fanjakana nefa averiky foana tokony ho araraotin'ny fanjakana io fidinany solika am'izao fotoana zao eo tokony ho araraotiny satria tokony hanina amin'ny sosialim-bahoaka ny fanjakana no mampiasa vola betsaka mba hahatonga ny fahafamividiny tsirairay zany mba tsy tena hoe ho sahirana be ny vahoaka malagasy niakatra 20 ariary ny litatry ny gazoalina nanomboka alina misy akony amin'ireo mpanjifa izay fiakaran'izay fa mahafantatra tamboavao male ariva hoe niakatra ny vidina solika tena mampiova zavatra be satria ohatra nazo taxi brosy ny tena asako mifre anay nefa tsy mieritreritra zay mbo iova mihitsy amin'ny mahafavaratra n'le andro de kinainaina be daholo zany le vahoaka nefa ny lalana ratsy ohatranay sina mampitohana Tananarivo makany amin'ny faritra Androy de le solika miakatra le lalana ratsy fretsy miova de tena matsiary tena sahirana mihitsy na mampiasa sy ao aminay chauffeur sy patron zany lasa miteraka misy olana kely mihitsy le izy raha ho anay zao ho anay am'izay andehanana zay toerana lehanay zay ny gazoal ataonay 14 millions aller retour de zao zany izy zao mety hiakatrakatrany amin'ny 15 16 avo hitanao zany le vidim-piainana vahoaka mihitsy zany ny tena raha voe misontrotra ny vidy-solika zao ratsy ny lalana avo ny orana de vao misontrotra vidy-solika de misontrotra ny vidim-piainana fiainan'ny olona andavanandro ohatranazy zao mitondra taxi zao de efa nahitana fiakarana 20 ariary izany hoe 70 sy 707 ariary ny litatry ny gazoalina ankehitriny raha toka 70 sy 707 ariary izay teo aloha ny lasantsy kosa dia nidina 20 amby 100 ariary ka lasa 20 sy 305 ariary izany raha 505 ariary izany teo aloha ary ny solika fandraitra kosa dia niakatra 200 ariary ka lasa 30 sy 703 ariary raha 30 sy 703 ariary izany teo aloha tato anatin'ny roa volana zao dia intelo sahady izao no niova ny vidy-solika teny amin'ireo mpanjara ny 18 janoary ny 5 febroary ary alina 4 martsa eo anelanelany voalohan'ny volana hatramin'ny fahadiminy volana isam-bolana no isy izay fiovaovan'ny vidy-solika izay tafiditra ao amin'ny mécanisme d'ajustement automatique des prix du carburant ny fanarahan'ny fanjakana malagasy tamin'ny FMI. Ankoatrany eny amin'ny fiarahamonina, isan'ireo hiarany herisetra ihany koa ny vehivavy mpanao gazety amin'ny fanatanterahana ny asany, izay mety hitarika hatrany amin'ny raharaham-pitoriana sy raharaham-pitsarana. Miteraka fanohitohiny ao amin'ny asa fanaovan-gazety izany. Antony metrana itetika asa aviavy, eo anivy ny fikambanana tsy miankina ilotsera. Hatramin'ny joroany volana desambra lasa teo, betsaka ireo fitaranana voaray. Trangiray no raisina ny tanana amin'izao raha ny fanazavana. Ny enatra sy ny tahotra ary tsy fahafantarana ny lalàna no antony tsy sasahina mitoroka ka anaovana ezaka manokana ao anatin'ny tetikasa aviavy. Manana tanjona iarovana ny asa fanaovan-gazety sy hanatsarana ny rafitra efa misy ny tetikasa. Apetraka ihany koa ny sampana manampy ara-pitsarana amaliana ireo tranga misy. Dia maro ny tsindry satria sady mpanao gazety misy ilay efa tsindry amin'ny mampanao gazety izay efa miatra amin'ilay vehivavy moa mbola misy ihany koa tsindry amin'ilay izy vehivavy. Misy ihany nefa nanao témoignage anonyme na lefa taminay zany fa mbola vitsy maro anisany mpanao gazety eto Madagasikara raha ny vehivavy no resahana fa tsy mihoatra ny 10 ny masaha ny teny tao anatin'ilay izy izay tsy omena tsiny satria maroko eo ny
fa lalàna ny zony eo ny tahotra maro karazany ny todika maro karazany ny antony tsy anaovany an'izay fitoriana izay na fasahina amin'ny na lainteitsika. Misy ny dingana sy nantanatohatra tsy maintsy arahina aorian'ny fitarainana mijery ny tranga herisetra ary manamarin'izany ny tompona ndraikitra avy eo ka manome torohevitra amin'ny tokony ataon'ireo hiarany herisetra. Raha sendratra mihitatra ny raharaha dia manaraka azy ireo ny mpisolo vava manatrika ny zava-miseho rehetra ary manorohevitra azy ireo amin'izay tokony ho ale. Miantso na mandefa mailaka amin'ilay laharana manokana sy mailaka manokana dia aorianan'izay dia hojereny eo anivon'ny kabinet sy ny lotsera ilay cas izany hoe tsy maintsy manao recoupement an'ilay cas izahay hoe tena atao anatin'ny asa fanaovana gazety ve ilay zavatra nitranga sa hoe maha-olon-tsotra anazy amin'ny maha-pirenena anazy dia ny manaraka an'ilay fitarainana dia ny karapanondrom-pirenena ny fitarainana dia miaraka amin'ny antota taratasy manamarina fa mpanao gazety ilay olona. Tsara ny manamarika fa ny UNESCO amin'ny alalan'ny tahirira isam-pirenena ho fiarovana ny hainy vakijery no mamatsy volany aviavy ary aritra 7 volana ny fanatanterahana azy. Ho tetezina ny revo hiparitany enina ahafahana manangona ireo zavatra iainana ireo mpanao gazety vehivavy any an-toerana. Marefo dia marefo ny seha-pamokarana eto Madagasikara. Isan'ny antony mahatonga izany tsy fahaiza-mitondra mijery ny tena lahara-pahamehana eto amin'ny firenena toy ny sehatra fototra dia ny fambolena sy ny fiompiana ary ny resaka fototra-afotrasy. Tohody ny fanjakana tsitsy izany rehetra izany ka mahatonga ny famokarana itotongana hoy Ralson Roger mpahay toe-karena. Lôjika be ilay izy satria tsy naseho ny lahara-pahamehana ho any sehatra fototra. Ao amin'ny sehatra fototra ny maha-malagasy amin'ny malagasy maha-Madagasikara amin'ny Madagasikara satria isika tena manan-karena tsika amin'ny sehatra fototra fambolena, fiompiana, reny anaty ranomasina, kibony tany, voajanahary, vanila sy ny namany, reny ny arenantsika reny kanefa tsy indrarain-jareo mihitsy reny dia rehefa io ny tsy indrarainao sy ny lalana dia tsy afaka handroso mihitsy ny firenena anankiray. Mamotika ny seha-pamokarana eto amintsika koa ny fahatapahan'ny herinaratra sy ny fahalafosany. Tato anatin'ny volana maromaro izao dia ny amafy sy nahery vaika ny fahatapahan'ny jiro. Miteraka vesatra ho an'ireo orinasa mpamokatra izany. Ankoatr'izany, olana goavana ny fampitehan'ireo fototra-afotrasa toy ireo tohatrano sy ireo lalana ka mahatonga ny fahasarotan'ny famokarana, ny famoaham-bokatra ary mitarika fahalafosan'ny vidim-bokatra ary indrindra ny fiakaran'ny vidim-piainana izay tena mampikaikaika amin'ny malagasy. Eo indray koa ny herinaratra lasa mavesatra be ny herinaratra amin'ny fanodinana ny orinasa anankiray lasa mampitombo ny inony tekatra ny coût de production zany lasa miakatra be ka rehefa ny coût de production miakatra dia miakatra koa zany ny coût de revient dia miakatra koa zany ny prix de vente rehefa avy eo dia izay zavatra zay zany teraka inflation zay. Ka io tsy ataony tsy hany misy ilay izy satria tsy misy tsisy niny atao amintsika ka raha izao foana ny misy dia ny vidim-piainana hiakatra ny vokatra tsisy tafatafakatra tsy mandeha ny fambolena sy fiompiana tsy voatrandraka ny rena-kibony tany mandeha ny trafika isan-karazany amin'ny volamena. Ny fototra-afotrasa toy ny lalana no lalan-dra ahafahana mampandroso ny tena famokarana eto Madagasikara saingy tsy zarizary izany raha ny zava-misy ny jerena. Tsy misy azo antenaina ny seha-pamokarana eto amintsika raha toy izao foana ny fomba hitondrana ny toe-karena sy ny sosialy malagasy raha ny fanazavana ihany. Amolavolan'ny tetikasa ahafahana manana ny fiandrianana ara-toe-karena ny tanjon'ny fiaonam-ben'ny sampana fandrarana kristiana maneran-tany na ny UNIAPAC. Fiaonan'izay atao eto Madagasikara ny 7 sy 8 martsa ho avy izao. Mpandraraha miisa 5,7 alina avy amina firenena 7 any Amerika, Azia, Eropa ary aty Afrika no ao anatin'ity vondrona ity. Nanomboka ny taona 17 moa i Madagasikara niditra tao anatin'io sehatra io ka mouvement des dirigeants chrétiens no anarana nentiny. Ny tanjon'ny fiaonam-be mora ny tatry ny avy eo anivon'ny UNIAPAC, ny ampaleo tena Madagasikara tanteraka amin'ny resaka toe-karena sy ady amin'ny tsy fiandrianana ara-tsakafo sy ara-bola. Ahoana no isarantsika ny toezana sagy zany? Ina no saikady ho atao mba ahafana mikompenser an'ilay fanampiana tsisy intsony? Sika ve hitady fanampiana fa sa an'eusena amin'ny lafiny
ohatra fotsiny hoe azy amin'ny fanizisma io moa zany nisan'ny hoe anafin'ny amerikana antsika inona no faisantsika aleo teny isika fa tsy voaseriakina ny fanafina amerikana amin'ny azy amin'ny fanizisma ohatra sorak'izay iza no tena amitsika fa tsy ana banque mondiale ny amerikana banque mondiale no tena manafisantsika indrindra amanao banque iraisam-pirenena fa na ny amerikana tsy mamevona banque mondiale atsony inona no afisika fa faneovan-tena aravola fiandrana aravola azonareo zay zany ny tanjona hoe ahoana nafantsika mieritreritra an'zany rehetrarehetra zany a de izay fandrara kristiana zany tena tam'zao mbola tsisy resaka manoka momba zay eto fa izay mpandrara kristiana dia mihevitra fa tokony mieritreritra an'zany zavatra izany tsika satria misy fiantraikana amin'ny firenena misy fiantraikany amin'ny orinasa sanana ihany raha ny fanazavana ampivelatra amin'ny maha-olombelona ihany koa no isan'ny tanjon'ity fionam-be ho tanterahan'ny vondrony iraisam-pirenena io ny apaky ity singanina manokana amin'izany ny fanatsarana ny toe-karena eto Madagasikara sy ny fanomezana lanja ny zon'olombelona. Mahantra ny fitopolo isan-jato mponina eto Madagasikara satria velona milatsaka ny ray alina mahery kely na $5,200 isan'andro raha ny tatitra amin'ny banky iraisam-pirenena. Tsy afaka misitraka ireo tolotra fototra toy ny fanabeazana, ny fahasalamana ary ny transahazy ho amin'ny fiainana mendrika ny ankamaroan'ny malagasy. Isan'ny mampirongatra ny fahantrany eto amintsika ny tsy fahaizan'ny fitondrana amin'ny feno fitantanana ny toe-karena sy ny sosialy raha ny fanazavana. Tsy izany ihany fa eo koa ny fanambaniana ireo filana fototra sy tsy fahaizana mijery ny tena lahara-pahamehana ho malagasy raha ny fanazavana ihany. Mazava ho azy fa le fitondrana mihitsy zany tsy manana paikady noentina zany iazonana ny vahoaka indrindra ny vahoaka mpamokatra zany any ambanivohitra. Faharoa manaraka an'izany le filana fototra ny vahoaka mihitsy tsy fantatry le tondra fanjakana. Io moa rahaisika zao pyramide de Maslow aty ambany izy ngeza indrindra fa ny ambony izy ohatra ny pyramide kely. Ny zava-misy nefa de le fototra ahoana moa zany fototra tena ilain'ny vahoaka filana fototra filan'ny vahoaka aty ambany tsy hita mihitsy fa any amin'le rendrarendra no ataon'zareo ohatra ny tsy fahaizana mitantana no hita miariary mampirongatra ny fahantrany eto amintsika hoy fanehoan-kevitra. Fanampin'izany tsy fahampiny vokatra miakatra eo amin'ny sehatra ny fambolena ka mahatonga ny toe-karen'i Madagasikara hitotongana. Tsy misy mihitsy raha politika ny zareo eo. Tsy misy satria ny azy politika tsy mijery ny tombotsoa mihitsy izy tsy mijery ny sehatra telo mantsy le sehatra ho any amin'ny sehatra fahatelo foana ny sehatra fisitrahana mamain'ny zareo anaovany zavatra tsotsotra kely sy ny namany fa raha tena te hametraka an'izay izy dia efa vao tonga teo amin'ny fitondrana izy dia efa nanao ny fampiroboroborina sehatra fotsy. Takizay efa tsy nanafatra vary sontsika. Zay anankiray takizay efa voahodina daholo ireo zavatritsika ireo mba tsy very le lanja fanampina valeur ajoutée. Na ny ombontsika arany zany dia aondrana vely le nefa tokony amin'ny sehatra faharoa manodina ny aminatina orinasa iray anaovana conserve en boîte zany dia ny hoditra azo anaovantsika tany ery dia efa mamorinasa zay azy efa politika hafa mihitsy nitondrany azy politika mpanankarena olombitsy politika zany ahafahana olombitsy zany ibana sy hitrandraka ary ambabo ny arem-pirenena eto Madagasikara. Ny sehatra fototra toy ny fambolena sy ny fiompiana ny tena antoka ahafahana mampandroso amin'ny Madagasikara. Raha ny hita sy tsapa nefa dia tsy izany no mahamaika amin'ny fitondrana ankehitriny fa mitady izay tombontsoa ho an'ny olom-bitsy fotsiny ho hatrany Ralson Roger. Tsotra be zany ohatran'ny hoe misy ray aman-dreny tsy mitatana ao tokony ohatran'ny tokantrano zany. Rehefa tsy karakarainao tsara le zanaka dia mahantra ho azy izy na manam-bola renao ohatra zany. Tsisy ninina ataonao mihitsy zany raha ianao ny hoe lohany zany. Any amin'ny lohany mihitsy zany misy tsisy fikarakarana tsisy inona tonga dia mandehandeha arak'izay tiany eo dia mijaly le vahoaka. Tsisy fijerena mihitsy hoe manahoana ny zay mantsy le izy hoe tsy le firenena mandra fa le olona ao anatiny. Le olona le ponina mihitsy zany le vahoaka. Dia rehefa tsy ny vahoaka nefa mila mpitatana. Dia rehefa tsy manao le mpitatana dia mahantra le tantanana. Ohatr'izay zany fa. Aloha dia eo amin'ny fambolena ho any tsy ampy.
tsy ampy le fambolena tsy mamokatra le izy dia izay mahatonga n'le fahantrana. tsy misy vaolana intsony raha mifahantrana eto Madagasikara andraisahiny hoy Ralson Roger. Tsy fantatra ny fitondrana manko ny tena manahirana amin'ny malagasy ankehitriny. Arak'izany tokony jerena akaiky izay tena filamin'ny vahoaka malagasy ho ihany ny fanehoan-kevitra. Omaly alina tokony ho tamin'ny sivoratany hoany no nitrangany fanendana miaro vonon'olona ity tao Ambolo-Madinika Tomasina. Toy izao ny zavantranga raha nita tamin'ny horonantsary tamin'ny lalan'ny caméra de surveillance teo amin'ny manodidina ny sehony loza. Toerana mangina ary isan'ny sokajiana ho toerana mafana amin'ny tsy fandriampahalemana no nisehony ity tranga fanendana ity ka mety izay natonga ireo mandalo tsy sany hijanona. Mbola nahavita ny hazakazaka navitraina namonjy ny toeram-ponena ny tahina. Ilay tovolahy vao eritreriny 20 taona namoniny ainy vokatry ny tsatokantsy intelo nahazo azy teo iny araka neta tamin'ny horonantsary teo. Na izay nanentina tany amin'ny hopitaly izy saingy tsy tany intsony ainy raha ny fanazavana. Asa fanendana no nahitana tamin'ny voalohany kanefa kitapo kely iray ihany no nanjavona teny aminy. Raha ny fanazavana ireo akaiky ny arambony avy ny vavaka arivy tahina izao nisy namono izao. Dia rehefa avy nandeha vavaka izy zany dia mbola nihinana composé teo ampita teo. Pipita tsy misy fihinana composé teo dia nanatitra ny anabaviny izy aloha nitatỳ an-trano. Za tamin'ny fotoana efa tato an-trano ao zany mipetrapetraka eo. Dia tamin'ny fotoana io moa zany za efa tao an-trano zany dia mipetrapetraka teo dia nanontany azy zareo aizy tahina, aizy mahery, aizy mendrika. Dia le mendrika moa zany le zandrany niaraka taminazy. Dia teny le zandrany hoe lasa nandeha nanatitra le namany iny izy vetivetika. Rehefa nandeha nanatitra le namany moa izy nandeha tikitiky. Dia avy nanatitra le namany izy dia niala tikitiky teo ampita teo. Dia efa niala teo amin'le tikitiky teo ampita teo zany izy a. Dia misy olona roa lahy avy aty ampita aty no mandeha hitany tao anatina vidokely zany izy zany tsy dia hitanay. Hitanay ilay zany iny le olona roa lahy dia iny no nanenjika nanatsapokantsy anazy. Tsisy ninona lasany. Zay le zava-misy aloha voalohany. Satria ny telefônina no tany anaty posiny a. Fa nita hoe tsy tena tanao tena kodra fotsiny zany sisa zany a. Le posety nisy posety zay netany na eto amin'ny tendany. Zany ao anaty posety iny mantsika mety misy vola ihany zany tao anatiny fa ny ankoatran'izay zany taty amin'ny naty tao tsy hitako ny lazadatsaka ny tsipiniko teo daholo izy a. Teo ny rotsiny a, teo ny montreny a. Dia ankoatran'izay zavatra hitatra ny ampitany aminazy teo zao montreny teo. Vao vita vodiondry tapabolana lahy sy tahina raha nambarany fianakaviany. Tamika ho an'ny vadiny ny fandaozany azy satria mbola niresaka izy ireo talohany nafatesany. Andranomasy no nitantarany ny zava-nisy niresaka ny fanaovana izy ireo farany. Fa tondro efa tonga atrano izy mandefa crédit ana foana efa presanay sakariva. Dia nandefa message an'andro izy hoe efa tonga za malala ozy izy. Dia za mbola varivarina miresaka aminao an-trano dia aveo zany teny azadino mandefa crédit ana fa za hoe tsy manana. Dia ela tsy hitako misy valy nefa fataondrany mamaly eo. Dia aveo tsy azona tsony izy misony libre. Dia aveo le mpanampiny zareo natsoko dia gaga be zany mbola mikikika hoe nisy namono teo Ambavado nisy fahefany amin'ny hopitaly any. Dia hopitaly azy tsy haiko izy. Teo zany hodikodina teo tsy haiko izay natsona daholo tsisy any. Dia aveo izy natsona dia hoe Betany. Dia nandeha tany ianao? Nandeha tany za tonga tany zareo fa nitomany be teo atokotany teo amin'ny arabe teo. Manoloana ity trangana tsy fandriampahalemana ao Tomasina ity. Nisy ny fivoriana maika nataon'ireo tompon'andraikitra amin'ny sanan'ny filaminana ao an-toerana. Nivotra nandritra izany fa isy ny fidinana eny an-dalam-pasika ataon'ireo mpitandro ny filaminana ary tsy maintsy mitondra karapanondro ny olona rehetra feno taona rehefa mivoaka amin'ny atoandro indrindra ny amin'ny alina. Isy ihany koa ny fisavan'ireo olona tsy misoratra eo anivon'ny fokontany ary andraisana fepetra araka nambarany ben'ny tanàna ny Tomasina.
raha ny vaovao farany moa dia fantatra fanaterin'ny reniny tany amin'ny mpitandro ny filamenana ny ariva teo ilay tovolahy antsoina hoe kael voalaza fa voaroroy honana tsatokantsika nafaty an'Itaina tao ambolo-madinika Toamasina. Ankoatra ny Itaina, lehilahy iray 63 taona filohana fikambanana tanora an-tanimpizina Antsoa ihany koa no maty noteteny jolany vatany ary tsy navelan'izy ireo raha tsy afaka ny ainy. Teo atapony fokotany anjijy komina ambanivohitra Ankerika no trangany ity vonolona ity omaly maraina tokony ho tamin'ny efatrora. Mandeha ny fanadihadiana ataony mpitandro ny filaminana ka andrasana ny toyiny. Mandridrira ratsy ny vahoaka malagasy sy manoloana ny afitsika ireo mpanao ratsy na ny tanan-dehibe izany na ambanivohitra. Lasibatra avokoa ny rehetra fa tsy misy tombo sy alina raha ny zava-misy ankehitriny. Tsy vitany mangalatra manendaka fotsiny fa tena mamono mahafaty ireo jolahy. Tsy vao izao no nisy ny fitarainana makasika izany, saingy hatramin'izao aloha toa miady irery ny vahoaka samy miay sy miaro ny tenany na manan-karena mpitandro filaminana sy fitaovana maro. Ny kisakanga an'ireo tangorin-drahona miaraka amin'ilay faritrandro ratsy mitoetra ao amin'ny ranomasimbe indianina eo anelanelan'ny nosy Agalega sy Diego Garcia tato anatin'ny 740 farany hoy ny fampilazana avy amin'ny meteo. Any amin'ny manodidina ny 410 kilometatra atsinanana antsiranana no misy ny fuibe ny maraina teo. Mbola malefaka ny heriny, manodidina ny 30 hatramin'ny 40 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy, arahina tafiotra 50 kilometatra isan'ora anaty oram-baratra. Tombanana ano indiany akandrefana hatrany ity tangorin-drahona ity ato anatin'ny 5 andro manaraka raha ny vinavina ny teknisianina ka nakaiky ny tapany avaratry ny nosy manomboka ny zoma 7 martsa 2022. Araka ny fironana notsoana avy amin'ireo kajy mirindra sy ny singa ara-toetrandro sy an-dranomasina dia tombanana amin'ny akabe ny firafitry ny abaka ka mety anamora ny fivoarany miandalana. Noho izany dia vinavinaina ho antony ny herintsika alasa rivo-doza ity faritrandro ratsy ity ny farany herinandro izao raha ny fanazavany. Tsy mbola misy ny filazana loza makasika ity tranga ity. Misy kosa ny fampitandremana amin'ny mety ho fahabetsahany rotsankorana ho an'ny faritry tapany avaratra. Tsy afa-misaraka amin'ny hazo ny olombelona, manome ny zavatra rehetra ilaintsika olombelona ny hazo, hoy ny mpiaro tontolo iainana. Ny rivotra iainana, ny toetrandro, ny orana, eny hatramin'ny fanafody sy ny fanaka, ary ny kojakoja rehetra ilaintsika ao an-tokantrano sy amin'ny fiainana andavanandro dia alaina sy vita amin'ny hazo avokoa, hoy profesora Jona Ratsimbazafy. Ny hazo tsy afaka misaraka amin'ny hazo mihitsy antsika. Amin'ny hazo aotsika manao fanafody ny hazo nanaovantsika za tsy resaka hoe tsy hazo ray sy roa ny resahako fa raha ala ny resahako zany ao ireo no mitazona nofo tany io no manome misotona an'le carbone mba amin'ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro io izy mitazona nofo tany izy manatsara ny rivotra ny hazo manome averika any tsisy farmasia ny andreny ambanivohitra lavitra be reo fa ao ny olona maka fanafody plante médicinale dia ny hazo koa zany toeran'ireo biby mampiavaka ny Madagasikara ohatran'ny hoe gidro, reo vorona, reo fosa ao anaty ala ireny no mipetraka. Ny hazo no mamatsy raha tsy akafaka ohatra ny tambary maro be mihitsy mahadrodroka zao dia mamatsy tambary 15 000 hectara toy izany koa ny amin'ny Bealana. Misy asany ny ala eo amin'ny tontolo iainana. Tsy mahavita manao ny asany intsony rehefa sanatria potika sy ringana ny ala. Tsara ary ilaina ny fambolekazo, saingy ny hazo novolen'ny olombelona dia tsy mahavita ny asan'ny ala. Ny antony, ny hazo izay volen'ny olombelona dia mora maniry vetivety, fa ny hazon'ala miadam-paniry kosa dia matanjaka sy mateza ho hiatrany ny fanazavana. Tsy mahavita ny tena asan'ny hazon'ala ny hazo novolena. Ny zava-misy anefa miaripaka ny hazon'ala vokatry ny filan'olombelona. Tokony jerena ireo tahirin'ala maniry mba tsy ho ripahana avokoa fa kolokoloina. Ary ny hazo ovolena atao solony dia tokony arahy maso hatrany fa tsy avela amin'izao fotsiny. Ny olombelona tsy maintsy mamboly hazo tsika satria tsy afaka miaina tsisy hazo ny olombelona satria le filantsika raha eto Madagasikara zao firy ny olona mambola mampiasa charbon raha afaka 5-10 taona tsika tsy mbola afaka miala amin'ny charbon tsy maintsy mamboly hazo zany tsika kanefa ny stock ve mitombo be ny isamponina amin'ny 2060 efa doublé ny isan'ny malagasy efa 60 millions raha afaka 2050 kamby izay dia inona ny ala nefa efa mipotika tsika zany tsy maintsy mitsinjo foana hoe ampy ve ny stock mba hitsinjovana an'ireo taranaka satria mitombo be ny fitombontsika olombelona zany tokony eritreretina daholo dia mifamboleka zany tsy tokony atao hoe mamboly ianao mety tsy mamboly ianao tsara fa tena tokony atao suivi. Sivy isan-jato sisa mivelarana alatavela ho hiatrany ity mpiaro tontolo iainana ity. Ireo kininina sy sapin izay manimba ny nofo tany ka mbola adorany indray no maro anisa amin'izany ho hiatrany ny fanazavana.
takina araka izany ny politika matanjaka sy adidin'olom-pirenena amin'ny fanaraha-mason'ny fambolekazona natao. Raha mbola mitoy mantsy ny fandrimpahana ala eto amintsika dia hitombo ny famoahana rivotra maloto na ny émission gaz carbonique ka hiafara hatramin'ny fandoavana vola be izany. Tsy misy fetra ny fambolekazo raha ny isa no resaina fa ny fahamaroany ny ilaina ary isaky ny volana isin'ny orana no tsara kokoa ambolena izany. Ny ampiverina ny Madagasikara ho maitso ny tanjony ho hiatrany ity mpiaro tontolo iainana ity. Betsaka ireo tanora malagasy no misafidy ny anohy fianarana any ivelany. Antony maro no mahatonga izany raha ny fanadiadiana. Ny firenena eritreretiko amin'izao zao aloha ny hatreto mbola Allemagne satria ny fahampianana no hitako tsara indrindra aloha ny hatreto. Le fianarana eritrereto natao mbola tsy fantatra. Resaka business, resaka marketing business reny. Manina hoe any ivelany fa tsy eto Madagasikara? Ny fahampianana no hitako tsara kokoa raha amina. Any Canada. Fa manina hoe Canada? Accessible kokoa le izy aminako. Any efa nisy programme teo aloha dia inona ny filière eritreretinao atao? Commerce. Maninona tsy eto Madagasikara fa any ivelany mihitsy ny amina izay? Manana opportunité be dia be kokoa amin'ny resaka carrière any aoriana any. Mankany ivelany anao manana opportunité anao zany mivisiter pays hafa ankoatran'le any amin'le ianarana ohatra. Maurice aloha zany ny tiavako Maurice aloha voalohany izy betsaka créole. Frantsa no firenena maro mpisafidy anohizan'ireo tanora ny fianarany hoy ny eo anivon'ny Madagène izay mpikarakara etsika ho fampafantarana ny lalam-piofanana amin'ny ambaratonga ambony any ivelany. Antony maro no mahatonga ity firenena ity ho maro mpisafidy anohizan'ny mpianatra malagasy ny ambaratonga ambony raha ny fanazavany. Ankoatra ny Frantsa dia manomboka maharoboka ny malagasy ihany koa i Canada amin'izao fotoana. Raha ny sondage nataony tamin'ny heritaona aloha zany resahantsika dia hatreto aloha dia mbola France foana aloha ny voalohany andeha hanao mpianatra malagasy anohizana an'izay fianaran'izay zareo voalohany dia manaraka anazy tao ny Canada, ny États-Unis, Maurice reo zany tena hoe betsaka mandeha andeha hanao mpianatra. Ny maninona ny France ataoko hoe efa nahazatra hatramin'izay moa zany ny France hoe rehefa hoe ho any ivelany dia France ny destination voalohany eo amin'ilay mety hoe moramora kokoa fifandraisana angambany entre Madagasikara sy ny France ny mety anton'izay sady anisany hoe zareo koa no mandray mpianatra malagasy betsaka indrindra ankoatran'ireo firenena hafa dia mety hoe izay mampatonga an'izay hoe France aloha ny destination voalohany fa araka ny voalazako teo koa hoe efa manomboka misokatra amin'ny firenena marobe raha eto amin'ny salon fotsiny zany ny resahako teo hoe eo zao miara-miasa amin'ireo université maromaro izay hita ato avy any Inde zareo eo ihany koa ny avy any Maurice ihany koa maromaro izy ny tonga eto dia amin'ny alalan'ireo agence koa zany izay miara-miasa amin'ny Madagène dia misy ireo pays hafa mandeha any Suisse, any Italie, any Rome, Angleterre, misy Australie ihany koa marobe fa ny mahazatra araka ny voalazako teo aloha hatreto dia ny France ny voalohany indrindra dia ny ankizy koa raha nanontaniana tamin'ny heritaona dia lasa somary te ho any a Canada koa mpianatra mety hoe amin'ny resaka misokatra kokoa ny opportunité ve asa na mety hoe mora ahitana asa kokoa ve fa zay ny zavatra tsikarotra zany nandritra ny zay salon zay. Isan'ny lesika ho an'ny fampianarana ambaratonga ambony eto amintsika ny fampiarana ho hiatrany ity fikambanana mpikarakara etsika ho an'ny tanora mpianatra ity. Lasa antsoratra avokoa ny fianarana atao fa kely ny fampiarana any ka miteraka olana ho an'ireo mpianatra izany raha ny fanazavana hatrany. Hita hoe any amin'ny resaka fanatanterahana ny zavatra nianarana zany hoe any amin'ny resaka compétence aloha ny hitako hoe misy hoe mety hoe lesika kokoa tsy ampy koa angamba ny resaka pratique fa mety hoe lasa théorie be loatra hatreto aloha ny zavatra voatsikaritra dia misy koa ny lalam-piofanana izay tsy misy eto dia tsy maintsy manohy fianarana ny ivelany ankizy izay koa ny zavatra hita. Ny sokatra nanomboka androany ary farana rampitso moa ny etsika salon des études internationales izay karakarainy ity fikambanana ity etsy amin'ny hôtel Alarpi.
atanjona ny anampiana ireo tanorana vita fianarana sy mbola te anohy fianarana any ivelany raha ny fanazavana. Nolavin'ireo solombavam-bahoaka serba avy amin'ny fanoherana ny lalàna narosiny gouvernemanta no tariany Premier Ministra Milos Vucevic izay nametra-pialana ny volana janoary lasa teo. Naneho ny fiara-mientany amin'ny fanohanana ny hetsika manohitra ny kolikoly no tarian'ireo mpianatra naritra efa-bolana ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoherana tao an-toerana nandritra ny fivorian'ny parlemanta omaly ka nitarika fikorontanana tao amin'ny lapan'ny antenimieram-pirenena izany. Raikitra ny sakoroka sy ny fanapohana bomba mandatsy-ranomaso tao amin'ny lapan'ny antenimieram-pirenena ho fanoherana ny gouvernemanta. Maro ireo solombavam-bahoaka naratra nandritra ity zavantranga atao amin'ny antenimieram-pirenena serba ity. Niteraka fatapana vonjimaika ny fotoam-pivoriana izany ka natonga ny fitsaban'ny sampandraram-piarovana ary efa tonga ny solombavam-bahoaka. Tompona ndraiky mpanjakana ambony maro raha tsy haivana ny efa nametra-pialana vokatry io fihetsiketsehana tany antoerana io ary isan'izany Premier Ministra Milos izay tokony manazava sy fantatry ny rehetra raha ny fanamafisany. Nisy ihany koa ny tolo-dalàna mikasika ny fampianana ny sara-pisoratana anaran'ireo mpianatra eny anivon'ny oniversite tokony olenaniana izay isan'ny tafiditra anatin'ny fitakiana ireo mpanao fihetsiketsehana. Taorian'ny zavantranga omaly nivory teo alohan'ny tranoben'ny parlemanta teo andrenivohitra serba ireo mpanao fihetsiketsehana ary nanao sakan-dalana tao Belgrade.